Aboaho Ankiaka. Araka ny note, izany hoe fampiarana note laharana 060 ny MBAT bara MAI tamin'ny 9 février 2024 mahakasika ny fagnavoazana lalàna 2008-014 tamin'ny 23 juillet 2008 mifehy ny tany mpanjakana Azomity dia noraisina mandritra ny 90 andro ireto fepetrana magnaraka reto. Izany hoe efa nisy note zany, note de service naboaka ny ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire dia magnambara fa agnatin'ny 90 jours na 90 andro misy mesure iraisiny magnaraka reto. Ny fepetra raisiny voalohany dia toy izao: atsahatra na ajano ny fangatahana tany mpanjakana jiaby magneran'ny Madagasikara ka tafiditra agnaty moa zany atsika ato amin'ny districtny Antsohihy. Ka mandritra ny 90 andro io dia ajano ny fangatahana tany mpanjakana jiaby, izany hoe ny fanaovana saritany eo amin'ny topo, ny fanaovana reconnaissance zay atao amin'ny domaine dia mijano mandritra n'io 90 andro io. Fa kanefa mandritra ny 30 andro voalohany io agnatin'ny 90 andro io zany dia misy raha tsy maintsy atao ato amin'ny bureau fananantany zany. Ny raha atao voalohany zany dia agnatin'ny 30 andro voalohany io dia magnano inventaire izay akato, izany hoe isan'andro zany dia misy peta-drindriny apetaka ny eo amin'ny bureau ny domaine ndriky bureau ny topo ary indrindra koa any amin'ny bureau ny fokotany fa ny fangatahana jiaby izay nataontsika taloha 31 décembre 2010 dia hofoanana izy ireny. Ka alohany amagnana azy dia atao alohany inventaire hoe azovy olo nangataka tany talohan'io 31 décembre 2010. Raha ohatra ka vita zay inventaire zay dia magnano affichage zahay, izany hoe isan'andro zany zahay dia magnano affichage ato amin'ny bureau ny domaine ndriky bureau ny topo. Ka io note io dia efa niraisiny izy io tamin'ny le 8 février 2024 ka agny amin'ny le 8 mars 2024 dia tamitry lagniny ake zany izay inventaire zay, izay inventaire ny tany izay nangatany olono taloha 31 décembre 2010. Ka amin'ny le 8 mars 9 mars mandehany zany dia mandefa tatitra any ministère zahay magnambara fa hoe ireto aby ny olono ny listan'olono izay nangano ny fangatahana tany mpanjakana taty amin'ny domaine ka mbola tsy vita borna, izany hoe mbola tsy nahazo fankatoava amin'ny fanjakana na décision de principe mifilazana azy en terme technique ahafahany magnano borna, izany hoe mbola tsy vita borna le tany ary mbola tsy nahazo décision avy tamin'ny fanjakana amin'ny fagnamezana azy tany. Regny zany karazana tany regny dia hofoanana ka ny fepipagna farany amin'izany fanaovana inventaire akato ary anao zany affichage isan'andro amin'ny 8 mars io. Manomboka amin'ny le 9 mars mandehany amin'izay zany hagnaboaka fagnafoanana ny tany jiaby zay nangatany talohaka zay 31 décembre 2010 zay ny agny ministère amin'ny alalan'ny arrêté na amin'ny alalan'ny décret. Ka eto zany zahay dia magnentana antsika jiaby ato amin'ny district Antsohihy mba ho tonga hizaha liste isan'andro zay aboakanay aty amin'ny domaine sy topo so dia mba tafiditra akao zany ny fangatahana taninareo izay natanareo talohaka ny 31 décembre 2010 io. Fa ny tany jiaby ndraiky nazahoagna décision, izany hoe afa nazahoagna décision hafaka magnano borna amin'le tany nangatahany dia mitovy izy regny izy koa tamitry io le 8 mars 2024 io zany, izany hoe fa tamitry zany le 30 jours voalohany vita ny affichage iregny le olo nangataka tany jiaby regny zany izay hofoanana regny dia magnampody sy magnavao fangatahana vaovao ato amin'ny domaine ndraiky topo, izany hoe mipody magnasaritany na plan régulier ary mipody magnano reconnaissance ary manomby dossier nazy jusqu'amin'ny farany. Eto izahay ato amin'ny domaine dia mbola magnambara koa fa mianto maloha na mitsahatra maloha ny fanoratana anarana na
ny fanaovantsika ny atao hoe ODOC mandraka tamin'ny izay 90 jours izay, zany hoe ny ODOC zay mbola tsy natao rehetra, zany hoe ny opération domaine concerté na titre hafa be zay mbola tsika ataontsika indrindra fa ary amin'ny fokontany be Oktobra dia mijanona malao izy iny mandritra ny 20 andro io, fa vita ny 20 andro io zay vao tsika miditra fikarakarana azy iny. Ka iantaniny zany atsika jiaby zay manana tany ka tafiditra tagnatin'ny tany nangatany nefa mbola tsy navita borna, zany hoe mbola tsy nazy décision de principe, mbola tsy borna, mbola tsy titre ny tany, mba ho tonga aty amin'ny domaine hizaha liste afahany magnavondra mandeha ny tany zay nangatany fa hofaly aby izy regny zany kofa tampitra zany 30 jours voalohany zay nanomboka tamin'ny 20 févroary ka hatramin'ny 6 févroary 2024. Ka ho an'ny titre FAOB izay efa nandeha toy ny tarian-dongony zany dia regny ndraiky mbola mitohy tsy mitsahatra am'izay io, zany hoe tsisy zany fitsahara le titre FAOB zay efa natao fa regny dia mandeha, zany hoe atao zany niboahan'izy regny ho titre. Magnanjany koa zany ny any Anosy-lava zay nanaovantsika titre FAOB koa tany Anosy-lava, izy regny dia tsy mitsahatra satria efa natomboko izy regny tsy maintsy hiafarana. Fa ny titre FAOB zay tokony hataontsika zay fandroatana agnarany zay tokony mandeha am'izay io zay le be Oktobra mitsahatra malao zany izy iny mandra mpivitany toy 90 jours toy afahansika miditry magnano zay fandaminana avao mikasiky titre FAOB zay, zany na hoe ODOC na opération domaniale concertée. Eto zany amin'ny maha lehiben'ny sampandraharan'ny fananantany ny teniko eto amin'ny district any Antsohihy dia miangaly sy miantso antsika jiaby izay manana tany na nangataka tany taty amin'ny domaine taloha 31 décembre 2010 ka mbola tsy nahazy décision na mbola tsy vita borne na mbola tsisy titre, mandalo aty amin'ny domaine mizaha na magnaraka ny petradrindriny zay havoakanay isan'andro na tafiditra agnatin'ny liste na tafiditra agnatin'ny liste. Ary raha ohatra ka mbola misy fanazavana ho antsika vahoaka ato amin'ny district any Antsohihy, mbola malalaka zany ny baravarana ahafahana magnazava lehibe kokoa mikasiky zay fepetra na noty niresiny tamin'ny 20 févroary 2024 zay. Ka mankasitrika tompolahy mitately tompolahy. Aboaho Ankiaka.